misy zavatra fahafa mihitsy zany eo anatin'ity fireneny ity e. Iny raha hitantsika manko 73 kilo zay nitratra tao Afrika Atsimo. Fa ino moa no antony tsy ilazana amin'ny malagasy fa nisy bois de rose tratra any États-Unis. Ny angatany Madagasikara manko io vita amin'ny 23 décembre teo, tsy possible olo tsotra no nanao an'io. Mody mamboly hazo feno hypocrisie fotsiny fa le tena zava-misy marina tsy ambara amin'ny vahoaka. Noho izany dia misy mafia eto amin'ny firenentsika na misy groupe tena henjana ao anatin'izany. Ry zareo zandarma manamboninahitra zany ary ireo mpanao politika na mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao ireo. Tena mampalahelo ny manjony firenentsika. Tsy ho tafarina mihitsy satria anjakan'olombitsy ny harem-pirenentsika fa tsika vahoaka miafy mijaly tsisy hohanina fa zareo dia miadana ary tsy enjehina na dia manodikodina harem-pirenena aza. Handeha hitaraina ho aiza moa itsika ty raha zareo no tratra manao kolikoly na zareo mandroba harentsika nefa zareo no tompon'ny fahefana ka ny anjarantsika dia mijanona mijery sy miheno fotsiny inona zavatra mitranga. Raha tsy mifoha tsy mitranga antsika dia misy mijery fotsiny dia mihenoheno. Na inona zavatra atao ry zareo dia tsy ho maty manota satria any zareo no fitsarana, ny ACC, ny Bianco, ny PAC, ny anticorruption rehetrarehetra ka ry zareo no mifehany amin'ny ankapobeny. Dia inona no azonao atao? Tsisy. Ka tsy tokony mahagaga amintsika zany raha nisy trafic bois de rose tany États-Unis zany. Raha ohatra ka mangingina tsy andrenesam-peo dia biraitsy kombakomba na complice zany zareo. Tena tsy rariny ny zava-misy eto amin'ny tany firenena. Ry Malagasy tena tsy rariny izy ity fa tena loza mitatao. Mifohaza antsika rehetrarehetra raha mbola hiaina ho an'ny taranaka antsika zafa mandrafitsika. Araka ny vaovao mily manko dia hoe amin'izao fotoana izao dia nisy jet privé nalefa tany Dar es Salaam fa nanao transit any Nairobi Kenya. Ity misy vidéo manamafy an'izany ho jerentsika fa naheokevitra nataon'ny Flery Rakotomalala. Namony sy ny olona afaka hanondrana bois de rose atao hoe olona civil tsotra. Iza rehetra haiko akoatran'ny hoe civil tena mafy be mahafe gendarme, akoatran'ny hoe olona manana fahefana ambony. Fikarakarana 22 conteneurs zay aloha ny tratra. Tsika zany tsy miresaka volamena. Ary inona moa zany no tsy resahan'ny fanjakana n'ireny zavatra ireny? Resitsika mety menotra ohatran'izay izy fa mihaino nareo zany dia alaniko amin'izay fomba andaminana azy eo dia taperiko amin'ny estocade finale. Ary nefa zany le avion dia mody miala eto Madagasikara dia makany Nairobi. Any Kenya zany dia avy any Kenya izy. Zao koa aloha zany tsara ho fantatritsika. Ary efa nyteneniko an'iny tompona andraikitra voalohany zao aloha hoe tsara ho fantatrareo fa ny avantage mitony fandaharany tony dia afaka miresaka amin'ny rehetrarehetra. Afaka milanseny alerte nareo satria tokony ho fantatrareo fa hatreto mbola tsy niteny hoe anohana ny anina na hoe anohana ny anina. Ny fantatro fotsiny dia tsy mety ny fifidianana iny. Feno alatra be vavy ny fifidianana iny. Zay ny fantatro. Ary mieux placé iteny an'izany satria tsy nanohana an'izany. Fa na izany zany itony fandaharany tony tsy natao hoe hiady amin'ny anina na hiady amin'ny anina fa rehefa tsy mety ny atao dia tsy mety ny atao. Le tompona andraikitra voalohany hoe misy an'izao mitranga, misy an'izao mitranga. Dia ny zavatra mampagaga tsy miteny ny tompona andraikitra voalohany, tsy miteny mampanontany tena zany. Maninona ny fanjakana malagasy amintsika miteny zao tsy miteny hoe misy tratra bois de rose 22 conteneurs any Tanzanie ny ainga tao Madagasikara amin'ny 23 décembre. Inga Flery Rakotomalala aty amin'ny 10 000 kilomètres no malala n'io zavatra io ary mahatratra n'io zavatra io. Zao aloha mba teneniko anareo kely nareo miteny reny hoe zay ne aty malala ny zavatra marina. Non, diso nareo.
tena diso tanteraky nareo. Il y a beaucoup de choses, plein de choses que vous ne saviez pas. Ary tsy manam-potoana koa amoana zany rehetrarehetra zany eto amin'ity zavatry ity. Satria ny antony de zao, za tsy mamoaka an'izany bois de rose zany raha tsy misy fototra iaingana. Eny afidio mivavako vo ianao ataovy eo foana ny dadanao fa dadanao tady ho fetifety fotsiny. Dadanao tsy lany hatramin'izao de mbola eny efa tsy hainao koa aloha no andaniko andrato. Ny fanjakana zany tsy miteny. Avoaka le izy de iny aveo misy avion, jet privé. Et on se demande à quel titre moa io olona no mandeha. Inganeka izany diso. Mety misy douanier ngambany nalefa tany, responsable ambony ampaka na Bianco. Tsy fantatro. Io zany tsy fantatro io, an. Na de fantatro ary hoe iza ny tany. Fa lasa io revu, lasa le avion zany. Tsy afaka namoaka an'izay manko tsika le sary omaly satria pour des raisons de sécurité et procédure, raha mbola misidina le avion maly après-midi de tsy azonao atao mihitsy mipublier an'ireny zavatra ireny pour des raisons de sécurité satria raha mipoky eny ampanidinana eny iny avion iny, tsy hay zay mampatonga an'izy ihany de mety azo raisina ho tompon'andraikitra ihany koa ianao. Zao, mahazo mijery nareo amin'ny flight radar. Jereo amin'ny flight radar hoe taizabo ny lalan'io avion io ranga io 5M maninona SMR. Jet privé io. Inona nandanan'io tany? Ary raha tany io olona inona ny titre netiny? Satria raha fahafantarana azy tsy manana andraikitra ofisialy izy ao anatin'ny fitondrana. Raha tany oa. Misy zavatra fahafa mihitsy zany ao anatin'ity fireneny ity e. Ny tompon'andraikitra ambony, ny ohatra hoe ny DG Bianco, ny procureur Ampaka, ny secrétaire général ny présidence, na hoe Dirkaby. De avany ve le avion tsisy déclaration? Tonga de miteny hoe izao nisy an'izao tratra tary ianona mety ho tompon'andraikitra amin'io. En tout cas, ny tompon'andraikitra amin'io dia ny 23 décembre l'izy no niainga tao Madagascar, tao Tamatavy, niainga tao Madagascar. Préparation na 22 conteneurs zany tsy vita le 17 au 23. Farafahakeliny ray volana sy tapany manao an'izany. Zay no natonga namoaka hoe tena misy antony ary stratégique akoatran'izay mety tsy fanarahana tao ambadika tao ny resaka Mahefa, Razafy Mahefa, ery manana Razafy Mahefa, filohan'ny Sénat satria tsy tafiditra ao anatin'le réseau. Ary anisan'izay zavatra koa satria manelingelina ny fisian-gazy ele satria le rito ohatrany tsy mety mibizina maizina, asory ihany bandy io fa ty mibizina maizina. Na dia eo aza zany